Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia isika hiara hivavaka. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay, faly zahay zanakao vorianao amin'izao fotoana izao ary faly koa zahay hoe nantsoinao ho mpiara-miasa aminao ho amin'ny fanasitranana ty taninay ty. Fahasoavana anao tamin'izany ko mideranao zay mankalaza anao ko andretsay tompo manetry tena ary manantona anao tolory sainy zay, tolory fahendreny zay, ampahafantarao anay ny sitraponao tompo malalo, aoka izay tsy atoko tena, aoka izay tsy hevy tena ho zavatra, fa meo anay ny teny ahafantaranay zay tianao ataonay tompo malalo, fanasitranana ty taminay ty ary ho fankalazana voninay hatrao. Izany mivavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny tena hoe malaza, teny fantadaza, Romanina 12:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Teny fantadaza fa ny fomba ny tompo moa dia manao teny averina ry havanao. Ny amtinana ny afatra dia izao hoe fantaro hatrany sitrapon'Andriamanitra, fantaro hatrany sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny ny soratra masina hoe fantaro hatrany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy dia le hoe sitrapon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny, le hoe volonté générale ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny, teny hoe tsy tian'Andriamanitra isovery izay mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy izay le tena resahana eto, fa hoe ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao andavanandro, ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toe-javatra maro samihafa ampandaloviny anao. Ary maninona ny hoe zava-dehibe ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, satria io Andriamanitra io havanao dia Andriamanitra hoe tena tianao, mikendry ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra endry izy, fantany izay ilainao, fantany izay mahasoa anao, ary Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy, ka izay kasainy ary ambarany dia efay. Zay hoe zava-dehibe mamantatra sitrapon'Andriamanitra. Ary raha fitinina zao afatra ho antsika amin'izao fotoana izao dia ny fantaro mandrakariva sitrapon'Andriamanitra ho anao. Famarinana voalohany dia izao: ny olona izay tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, izay ihany no afaka hamantatra sitrapon'Andriamanitra. Ny olona tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, izay ihany
no afaka amantatra sitrapon'Andriamanitra. Paoly apôstôly manoratra ho an'ny Romanina dia milaza hoe aza manaraka fanao zao tontolo zao. Reto Romanina kristianina reto ankehitriny jentilisa fahiny. Dia teneniny apôstôly Paoly izy hoe okizay ny fanompo-tsampy. Teneniny apôstôly Paoly izy hoe afo izy zay mety hoe fomban-drazany. Raha te hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao, tsy possible ny hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola manaraka fanao zao tontolo zao ianao. Ary zavatra tena sarotra mandre zany teny zany hoe afo izy ny fomban-drazany, afo izy fanao zao tontolo zao. Nisy toriteny ny pasteur Emilien zay rehefa ny indray mandeha, tena nitsatoka tao am-ponay, tao an-tsainay. Fanompo-tsampy, fomban-drazana, tena manana ny lojikany, manana fahendrena. Fa zao fahendrena talohany natongavan'i Jesosy zany, fahendrena talohany natongavan'i Jesosy zany. Ary zany ny tokony hoe afoizana azy. Zany hoe fandaharana na argumentation diso toerana, ny filazana hoe akae io le fanafoanana fomban-drazana io nge, io mihitsy ny fanotetehan'ny mpanjana tany raha tonga tety izy, fanafoanana famadena sy ny karazany, za mihitsy ny tetehan'ny colon mpanjana tany tamin'ny alalan'ny kristianisme. Tsy ariavana. Reo foanan'ireo dia hoe fahendrena nanana n'izy azy talohan'ny natongavan'ny Jesosy Kristy. Zay zany no fampetreretana voalohany ho antsika amin'izao fotoana zao hoe foana sy fanao an'izao tontolo zao mbola hitanao amin'ny fiainanao. Foana, tsy resaka moraly zany, ary tsy ilaina hoe mandany fotoantsika hafantatra hoe inona le fanao zao, inona natao fanao zao tontolo zao. Fa raha tsy manafoana ao amin'ny fiainanao ianao, zany hoe fanao zao tontolo zao zany, dia tsy afantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa maninona ny zava-dehibe le sitrapon'Andriamanitra e? Napetrehitra le fanamarina nataon'le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, nozy izy hoe fantatrao ve fa tsy kisendrasendra ny nanaovan'Andriamanitra ny andro iray ho 420 ora, ny herinandro iray ho andro 7, volana iray ho 30 na 180 andro, ary ny taona iray ho 250 herinandro. Zay izy zay tsy vita ao anatin'izay dia tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa eo no mandiny tena hoe fa nisan'ny volon-doha ny asa tokony ataoko, ary samy asan'Andriamanitra. Ka inona ny tokony ataoko? Inona ny tony, inona no omeko lara-pamena? Riavanao. Raha mbola hoe manaraka ny fanao zao tontolo zao ianao, Andriamanitra tsy hanambara aminao mihitsy ny sitrapony. Zao zany fampetreretana voalohany hoe
dinio ary fantaro. Inona ny mbola fomba n'izao tontolo izao, tena hoe iraiketan'ny fonao. Ary mihoatra kelin'izay, inona ny fomba ny tatsinanana ohatra yoga ary martio mbola hoe ankafizinao nefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ry havanao. Zay ny fampietreretana voalohany. Fampietreretana faharoa ny olona zay tena hoe te hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. De araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ary aza manaraka fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanaovana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Raha ny dika teny frantsay second de hoe soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Sarotsarotra ihany zany rehefa, sarotsarotra ihany. Fa rehefa alaina ambony alaina ambany lay teny grika de azo lazaina tahak'izao hoe, ary mialatsiny hatrany amin'ilay teny frantsay hoe laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Ny intelligence-nao ry havanao, ny sainao ry havanao, na le entendement, zany hoe le capacité de réflexion. Misaina de mikasy amin'ny lafiny hoe ty mety ty tsy mety. Le sainao raha tsy transformena, tsy possible mihitsy hoe hamantatra sitrapon'Andriamanitra. Io sainao io, io intelligence-nao io, io quotient intellectuel-nao io, no amaizin'ny io, no amaizin'ny Satana, no amaizin'ny nofinao. Ary tsy capable afantatra ny tsara sy ny ratsy hoe mason'Andriamanitra. Fa ny antom-bavaka ry havana de zao, ary zay ny fampietreretana hoe ianao zay nandray any Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjonao ka nateraka indray ianao. Izy zay nanomboka asa tsara tao aminao, izy no hanova, izy no hanavao ny sainao. Rehefa teraka indray sika le saina zany, le saina no mila miova sy havaozy. Ary asa mitoy zany, asa mitoy zany satria isanandro na de fa teraka indray aza, lay nofo de mitady andrabaka, le nofo de manamaizina ny saina. Fa mila mangataka ny asan'ny fanamasina hanova isanandro. Da ny fanovana de miteraka fanavaozana. Tanao
le hoe fiovana io. De hoe raha le teny frantsay manandrify azy de hoe métamorphose. Rehefa métamorphose ny zavatra de hoe tsy fantatra tsony le toetra ny aingany. ohatra hoe io zany le fanday, ataontsika rehetra natao hoe fanday, de iny fanday iny a rehefa métamorphose de lasa landy na akoran-dandy, lasa cocon. Fanday hitantsika tsara natao fanday, de eo re cocon landy na akoran-dandy, de indreo mbola métamorphose lasa lolo. Tsy apozinao mihitsy le ario re le fanday lasa lolo, le akoran-dandy lasa lolo tsara tare. Manontany ianao ny tompo hoe ianao sy efa nateraka indray satria efa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjinao, manaiky transformena avy anao, satria zay le afatra atao hoe laisse-toi transformer, laisse-toi transformer. Tsy asanao zany te hiova, tena te hiova ianao e, fa laisse-toi transformer. Avy anao mifanamasina zay niteraka anao, avy alao izy hanovanao, imétamorphose anao. Lazaina fa nisy tany Angleterre tamin'ny taonjato fa 7-20 nisy fifazam-panoa manokana zany. De ndray andro ahoana moa ny ilazana an'izany, olona mpitarika kalesy tsoavaly, ohatra ny hitantsika ery Anosy ry zany, eo zany le kalesy tsoavaly, de eo le soavaly, de eo le mpitondra kalesy tsoavaly. Lasa nitaraina tany patrony izy, hoe tsy mety miainga le soavaly, faona litia, zay moa le fomba fiteny, tsy mety miainga le soavaly, ka ona litia. De tena menamenatra be le mpitarika mpitondra kalesy tsoavaly. Tsy zany patron fa ro soavaly ro rehefa baikona de tsy maintsy opaina, tsy maintsy asiana teny ratsy. Za zao nandray an' Jesosy de efa métamorphose, tena tsy vitako tsony ny teny ratsy ibaikona le soavaly. Asiana fitsikina kely le fampianarana, fa tena métamorphose le mpitondra kalesy tsoavaly. Eto ry havanao, mampandiny tenanao, ary raha ianao kosa inona métamorphose tao amin'ny fiainanao ka nanavozan'ny tompo ny sainao, inona métamorphose tena tsy afantaranao tsony ka rehefa mijery anao, ianina ohatran'izao, ianina ohatran'izao taloha, tena mahagaga le métamorphose nataon'ny tompo taminy. Famarinana voalohany zany de hoe ny olona zay manaraka fanao zao tontolo zao tsy hamantatra ny sitrapony tompo. Faharoa, laisse-toi transformer, de ohatran'le mpitarika soavaly tao fiainanao. Ny famarinana fahatelo farany de zao, hoy ny apôstôly Paoly hoe ary aza manaraka fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady ankasitrahana no marina, de zay tsara sady ankasitrahana no marina. De misy notokely hoe tanteraka. Ahoana moa mahafantarako hoe io ara fanambaran'Andriamanitra tamiko ny sitrapony, ny sitrapony tsara
ankasitrahana marina slash tanteraka. Marina azavady tsara ankasitrahana marina. Inona moa le hoe tsara? Tsotra be le hoe tsara le avanao. Raha azonao sitrapon'Andriamanitra dia tsara le sitrapon'Andriamanitra satria mampandroso anao, mampandroso anao le sitrapon'Andriamanitra. Mampandroso ahoana ny sitrapon'Andriamanitra? Ohatra, manana fifandraisana amina olona ianao dia mampandroso anao le fifandraisana. Manana relation d'affaires ianao, mampandroso anao ara-panahy le fifandraisana. Manana sipa ianao, raha zay ny ilazana azy, mampandroso anao zay finamanana izay, mampandroso zay le hoe tsara. Ato amin'ny Romanina 12:2 isika. Fa raha hoe tsy janona fa tsy amin'ny Romanina 8:9 dia hoe Andriamanitra rantsika dia hoe isika no tendreny hitovy endrika amin'ny zanany, sa tendren'Andriamanitra ray koa hitovy endrika amin'ny zanany. Zany hoe fifandraisako rehetra zany dia hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara satria mampitombo amin'ny fitoviana endrika amin'ny Jesosy zanany. Zany hoe raha manana fifandraisana ianao ankehitriny, raha misy asa ataonao ankehitriny, raha misy hoe toerana hipetrahanao, eo hoe ianao zany mitady trano hipetrahanao ho faina sy ny karazany, nefa fantatrao fa hafahafa le toerana, tsy mampandroso anao. Tapao zany le havana malalo raha hoe tady sitrapon'Andriamanitra ianao. Tsara ahoana indray le hoe tsara sady ankasitrahana. Zava dia mila zavainy sitrapon'Andriamanitra dia ankasitrahana. Ninona ataoko ry havanao dia mila hoe ankasitrahan'Andriamanitra. Ninona ataoko dia mila validation avy amin'Andriamanitra. Tsy ankasitrahako ny zavatra ataoko, tsy mety amiko ny zavatra ataoko, tsy araka ny kolotsaina ny faritra nanabeaza anahy ny zavatra ataoko dia mety amiko, fa hoe mila validen'Andriamanitra. Ary tsy ahotro ny miteny torinan'ny fanambarana nataon'ny Papa ry havana andro vitsivitsy lasa izay, fa hoe azo atao ny union civile homosexuelle. Tena lavintsika ankitsirano zany, ary afaka miteny azo antoka ve ny Papa tena manohitra tenin'Andriamanitra tahaka izany? Izy makasitraka an'izany, fa tenin'Andriamanitra ry havanao tsy makasitraka an'izany. Raha mbola mitady ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia davy izay tsara mampandroso anao amin'ny fanafanan'i Jesosy, dia davy izay tsara sady ankasitrahan'Andriamanitra. Ary farany dia ahafantarana hoe sitrapon'Andriamanitra ny ataonao araka ny Romanina 12:2 dia ny hoe marina ny zavatra ataonao. Dia misy noty kely hoe tanteraka, hoe parfait. Fameno le hevitra hoe marina sy tanteraka. Ina dika zany? Raha manao sitrapon'Andriamanitra ianao dia hoe tsy possible ianao hoe amin'ny lafin-javatra anankiray amin'ny fiainanao andika tenin'Andriamanitra
atratranana tanjona anankiray a iverinao hoe araka an'Andriamanitra. Andeha aka ohatra tsotra zay le hoe sitrapon'Andriamanitra de marina tanteraka. Tsy possible riavanao no hoe sika fiangonana mila vola hoento manana ny atafika masina de zao ndotsika amaky banky, nandaotsika anao loto, nandaotsika varotra rongony. Zay le maro, tsy hoe ary marina le hoe ary mitafika masina de aty anoloana atya andika tenin'Andriamanitra. Mitodika manokana aminareo tanora riavana indrindra nareo tanora lehilahy, tsy possible ny hoe ka nytenin Jesosy mazava be mandehana dovim-pianatra firenena rehetra de io za tovolahy manao tafika masina andeha baboka amin'ny ho an'i Jesosy ty ankizy vavy ty andeha kôtikôtiko. Tsy possible sitrapon'Andriamanitra zany. Io côtinao izy de avy hoe ialanao. Zay le izy ravana. Misaotra ny tompony amin'ny nahazoantsika ny fandinika teto, ny amin'ny zavatra tena hoe efa fantatsika tsy injery. Fa fanoon'ny raintsika any an-danitra de hoe manao teny averina, manao teny averina ary de hoe enganeka isika tomosaina olona zay natsony tompo amin'ny anarany tena hoe anetry tena hitady mandrakariva sitrapony de sika mbola rivavaka riavana. Misaotra ray malalo ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny teninao de ndreto zahay zanakao noho ny amin'i Jesosy Kristy mangataka aminao ampanitra ny teny havaozy tokoa ny saina atakarany ny sitraponao de enao amendra fo, enao hanambara aminay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao ao amin'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny vavaka zay asandratray ho setry ny teny vakinao amin'ny Baiboly. Enao hanambara ny sitraponao amin'ny alalan'ny mpanomponao sy ampifanenanao aminay ary oka tsy hisy na inona taonay na zavatra lehibe na zavatra madinika ka tsy hanananay antoka hoe zay ny sitrapon'ny tompo. Kasika n'iny zavatra iny amin'iny fotoana iny mba ho tena hoe fankalazana ny voninahitra ao zavatra ataonay eto n'ity sainy taonay tsy de ty. Zao vavaka zao de taonay ny anaran'i Jesosy. Amen.